dia mpifaliana sy ampitiavana hatrany hatrandray no anolorana raba mba hampirairitsoa antsika mianakafitsika anavaka manaraka ny afatra ifampahirezantsika eto amin'ny AMC TV amin'izao ora sy fotoana izao pasteur Tojoka avako manana no miaraka aminao manasanao mba hanomezanao minitra vitsy fotsiny andrenesanao ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary mba mety afaka zaranao amin'ny namantsika maro ihany koa zao afatra zao mba hitondra fiainana be dia be ivavaka tsika tompoko Jehovah Andriamanitra ray misaotra sy makasitraka anao aminaraka an'i Jesosy satria tena ray ianao izay mpame fiainana mpame ho avy mamiratra tahina ny fanambarana ny teny hitondra kasika fanasitranana famonjena atonga amin'ny fiainan'ny olona tsy hitovy amin'ny teo lotsony amin'ny anaraka an'i Jesosy Kristy amen. Loha hevitry ny afatra foy ifampahirezako aminao androany dia ny hoe lay fifanakalozana lehibe iresaka azantsika androany makasika ny takalo mety tsy dia misy tsony ny olona miaina amin'ny hoe takalo amin'izao fotoana izao afa-tsy ny hoe vitsivitsy ihany fa raha ny fiainantsika malagasy taloha dia miaina amin'izany hoe takalo zany rehefa te hahazo zavatra izany hoe misy zavatra vaty amiko ohatra dia omeko olona ankiray dia misy zavatra mitovitovy vidy amin'iny omen'ilay olona ny takalo ara-dalàna zany dia fifanakalozana zavatra anankiroa mitovitovy valeur fa ilay fifanakalozam-piainana asen'Andriamanitra torika aminao dia takalo tena tsy mitombona mihitsy ary tena tsy mifandanja satria nahoana ry havana Jesosy Kristy nanana an'ilay fiainana mandrakizay fiainana tsara lavitra fiainana be dia be netinidina avy any an-danitra dia omeno an'izay olona mino azy ary ny takalony indray dia tsy manery izy hoe tsy maintsy zavatra tsara be fa le fiainana ratsy le fiainana efa tsisy azo raisina intsony ny ainantsika olombelona dia tiany Jesosy ho raisina ho azy fa le fiainana tsara be eo aminy tiany omena amin'izay rehetra manetry tena ka mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany za zay mitory teny aminao dia tena zendana ny amin'ity hoe fifanakalozana ara-panahy satria tena atao hoe tsy ara-dalàna izy io zany amin'ny fijery maha-olona Hoy ny tenin'Andriamanitra izay mba iangatsika Korintianina 2:9-7. Hoy ny Baiboly amin'ny anaraka an'i Jesosy. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga mahantra noho ny aminareo mba hampahanan-karena anareo ny alahelo na ny fantrany. Eto ny Baiboly riavana dia miresaka hoe fantatrareo ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga mahantra izy. Raha ny tena marina dia izao hoe le arena be dia be tao anatiny izay arena tsy voafetra io dia omeny ary mbola omeno an'izay rehetra mampandroso azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany fa ilay fahantrantsika na fahantrana ara-panahy zany na fahantrana ara-tsaina na fahantrana ara-pahasalamana satria misy olona tena hoe mety manan-karena izy amin'ny lafiny hafa fa amin'ny lafiny fahasalamana izy tena manitra fa rehefa endrika fahantrana ry havana dia alain'i Jesosy ho azy fa omenanao kosa ny arena. Inona zany no tena teboka tsara tsindrina melohan'ny isarantsika amin'ity fotoana ity ho fitsirinao ve le fiainanao mbola savy ianao hitazona n'le fiainanao izay mety tsy mahafa-po fiainana misy alahelo fiainana hitangorona-pahotana ohatra fa Jesosy efa vonona zany amian'le fiainam-pamasinany amian'le fiainana mandrakizay amian'le arena ary tsy voafaritra moety hoe arena maha-olona ve arena ara-panahy ve fa rehefa mety arena dia tiany Jesosy omena an'izay rehetra mampandroso azy ho tompo mpamonjy ny fiainany. Ho anao aza izay sendra mandray an'izao afatra izao te hisintona ny fahalinanao te hitaonao anao manokana androany eny te handresy lahatra anao hoe afitsory le fiainantsika dia meo an'i Jesosy fa manana tsara lavitra izy anakalozana azy ary ireo fiainandreo tsy mifandanja mihitsiny fa neny Jesosy Kristy sady tsara mendrika maritra ny fiainantsika olombelona sady voafetra me mitsitongana ka tsy aleo ve androany ary atolotra ao anazy dia ho tanteraka ilay fifanakalozana lehibe. Raha mba tapa-kevitra ary ianao resy lahatra ianao hoe aleo avotsotro aleo omeko an'i Jesosy zany le fiainako dia omenanao le fiainany ary io le tsony hoe fiainana mandrakizay fiainana be dia be fiainana tsy voafetra ary fiainana tsy azon'ilay ratsy angalakana. Raha tapa-kevitra ianao petrao amin'ny faritry ny fonao ny tananao fa hivavaka ao anao Jehovah Andriamanitra ray tsara sady mpanao ny tsara ianao tena tiana ianao amin'ny fitiavana mandrakizay vavaka ao amin'ny tsiraray avy izay nandre nanaraka ary nahita an'izao fandahakan'izao izay tena tapa-kevitra fa amela ny fiainany taloha ho anao dia fantatro Jesosy omenao azy le fiainana be dia be fiainana mandrakizay le fiainana tsy voafetra izay tsy hanenenany mandrakizay ka ny lasany tsy aresiny ho aviny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Izay ny afatra fody arahako taminao
raha mba mety ho iako aminao zarao a zao afatra ny arahanao tamin'ny tenako zao a teto amin'ny MC TV tahin'Andriamanitra ianao lasanao tsy resiny ho avinao